atsika to afaka mampita am'ireny namana tapaka sy namana zay tokony ampitainao any iresaka momba ny akonana tsika ivavaka momba ny akonana androany iresaka momba ny olana eo anivon'ny tokantrano ny olam-pivady re olana mivady aman-janaka iresaka momba ny fiainam-pianakaviana tsika sy ny vahaolana mahakasika an'izany raha mety aminao dia zarazarao any amin'ny namatsika reny na tsy amianao ary dia alefaso any am'izay amianao na tsy amianao any zay azo andefasana rehetrarehetrany dia tokony ho andefasanao daholo partageo any amina page, partageo any amina compte, partageo any amina groupe misy anao mba ho hitan'ny fianakaviana, ho hitan'ny namana, indrindra tsika ty a Paris, aty a Frantsa, na any a Madagasikara ianao ka hoe manana havana aty a Frantsa, dia ampitao any amity zarazarao any, partageo any zao fampianarana sy vavaka ho ataotsika zao. Afaka segondra vitsy dia anomboka tsika, afaka segondra vitsy dia vavaka ny tenako dia hiditra zao anatin'ny fandarana zany. Da ivavaka tsika ary dia melohan'ny idirana ao anatin'ny fandarana am'teny io ty ivavaka tsika. Misaotra mankasitraka anao indray zay tompo satria manana fotoana zay mba andrenesana indray ny afatrao, manana fotoana zay ianaranay ny teninao, manana fotoana mba ianona ny fampianarana avy aminao, mitenena tompo favonina ihany izay, ampianaro ny sitraponao, ampianaro ny lalanao, indrindra ireo fianakaviana mandalo ady, ireo ankonana mandalo ady, dia anampy an'izy ireo tanteraka ninao, amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo. Amen. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo, miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Iresaka momba n'ireo karazana vahaolana ho amin'ny tokantrano, ho amin'ireo tokantrano mandalo olana, indrindra amin'ny resam-pianakaviana amin'ny zanaka amina vady, inona no tokony atao, ahoana ny andaminana azy, ary amin'ny farantsika dia ifampitondra mambavaka izany. Mbola verika any miainga avy aty a Frantsa ity émission androany tia, miainga avy eto Paris, ary raha manana havana ianao aty a Frantsa, aty a Europa dia partageo ho tonga any aminy ity fampianarana ity. Ato amin'ny Galatianina toko fahenina, Galatianina toko fahenina andininy fafito manao hoe: aza mety ho fitana ianareo, Andriamanitra tsy azo vazovaziana, fa zay afafin'ny olona no jonjainy, fa zay mamafy sy ho an'ny nofony dia jinja fahasimbana ny nofo, ary zay mamafy ho an'ny fanahy kosa dia ijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Averiko indray mandeha, aza mety ho fitana ianareo, Andriamanitra tsy azo vazovaziana, fa zay afafin'ny olona no jonjainy, fa zay mamafy ho an'ny nofony dia ijinja fahasimbana avy amin'ny nofo, ary zay mamafy ho an'ny fanahy kosa dia ijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Ary aza mba ketraka amin'ny fanaova-tsoa isika, fa amin'ny fotoan'andro no ijinjantsika ratsy reraka isika. Be da be ny mitaraina amitsika miresaka ny hoe manana olana amin'ny vadiko paster, maditra ny vadiko, maditra ny zanako, tsy hitako izay anaovana azy, mijaly a paster amin'ireo akonako ireo, mijaly amin'ny anaovan'ny vadiko aho, mijaly satria tsy manome vola ny vadiko, mijaly satria misorotoka ary zareo ireo, misorotoka ny akonako, misorotoka ny vadiko, ao anaty adalana, ao anaty fahotana maro isan-karazany, mikorotana ny tokantranoko, sy ny sisa.
marobe no mitaraina ohatr' zany ary mametraka fanontaniana mana hoe inona no tokony atao. Mandrakariva dia rehefa mandalo olana ohatran'ireny ny tokatrano, rehefa mandalo problema ohatran'ireny ny tokatrano de mandrakariva ny zavatra mitranga dia alay-panahtsika tonga de hiady aranofo, alay-panahtsika tonga de hifandona aranofo. Raha ohatra hoe tratranao ny vadinao nanao adalana, raha ohatra hoe tratranao ny vadinao tao anaty telefona ka mifampiresaka tamina vehivavy na ny fanadala tamina vehivavy na sy ny zavatra ohatra zany, de alay-panavy hatranytsika tonga de hifandona. Izy ty vehivavy ty, izy ty lehilahy ty, tonga de gidra, tonga de ady, tonga de olana, tonga de kombay, tonga de ady. Raha ohatra ka tsaika manaona zany ny feoany ve nga tsy de maneno tsara ny feoany, ya misy feny ato moa zany mitaraina amin'ny hoe asa tsy de misy feo nga sa misy feo ihany, misy retour le feo papa ozy izy ny sasany asana hoe mafy loatra ve zany sa manenona sa ampidinina ve le feo vady amiko, tsy haiko. Asa raha mbola misy retour de tenenao fa tsy haiko hoe retour ahoana moa zany manakoako fe zany lisa hoe ahoana tsy haiko. Maheno tsara ho ny tahiry mareo. Raha vo misy olana zany ohatr'ireny na hoe zanakao ny hitanao maditra na zanakao manao adalana na reanao tampoka na hitanao tampoka dia ny réaction tsika avy hatrany aloha de fa tsy mahatana ny fo. Ny réaction tsika avy hatrany tonga de le hoe mamoaka ny ao am-po, mamoaka ny ao am-po, tonga de le tesitra ny ao am-po, de tonga de le vazavaza, de tonga de zay hitsy ny vava ho tenenina, de zay ao am-po rehetra tenenina, dia izay zavatra rehetrarehetra alahelo tenenina, de zay vesatra ao am-ponao tenenina, zay fahatezeranao tenenina. Zay zany mandrakariva rehefa misy hoe olana ao atokatrano, olana amy vady, olana amy zanaka, de zay hitsy ny fotsika tonga de mandeha, zay aloko ny vavatsika tonga de mandeha, de tsika zany tsy tia lalany hoe inona ny vokatry ny teniko iny, inona ny fiatraikany ny teniko iny, atraizany vokatry ny zavatra lazaiko zao eo amy tokatranoko, mety hiteraka inona aminay ny vady, iny resaka nataoko iny, iny fahatezerana navaoko iny mety hiteraka inona, iny teniko tamy zanako teo inona ny fiatraikany iny, tsy miraraha zany tsika fa tonga de le hoe tratrako nampirafy, tratrako ny resaka tamy vehivavy, tratrako ny resaka tamy lehilahy ka tonga de fa riatako any aloha, tratrako nanao adalana ny zanako nifoka sigara na nisotro na tratrako nanao zavatra zao fa tonga de alefako daholo aloha zay otapoko. Reny zavatra ireny anefa ry havana tena hadisona goavana, hadisona goavana, hadisona ary tena erreur, tena hoe faratapony mihitsy raha vony hoe mahita zavatra ohatr'ireny anao ka tonga de mamoaka ny ao am-po, mahita zavatra ohatr'ireny anao ka tonga de tsy mahataty fa tonga de mamoaka zay tianao avoaka. Anoranareo lalana androany hoe ahoana ny fomba fiatrehana rehefa tojo olana amy tokatrano, tojo olana amy vadinao, tojo olana ianao amy zanakao, inona ny tokony ataonao? Teboka ray voalohany ny tokony atao aloha dia tonena mampitony ny fo. Zay ny teboka ray voalohany ary goavana indrindra, mampitony ny fo, tonena ny fo mba tsy sendosa satria ny fo raha mafana, ny fo tena misy zavatra be da be mety ho tenen'ny vavanao androany, misy zavatra be da be tonga de mety hitsy ny vavanao androany, fa ny mamerina an'iny tsy moramora. Ny mamoaka teny indray mandeha zany moramora,
ny mamoaka zay tiana voaka moramora fa ny mamafaniny sarotra ary ny mamerina niny tenany hoe zay le hoe lanjalanjao aloha rehefa miteny avadibadio impitony lela aza maika iteny fa ny zavatra voalohany de zao raha mpanompon'Andriamanitra ianao de andana aloha mivavaka, ndana aloha mivavaka. Ninona mety hitanao indrindra eo amin'ny akonana, indrindra eo amin'ny fiainam-pitiavana, indrindra eo amin'ny fiainam-panambadiana, satria tadidio tsara fa ny devoly de miandry ianao tonga de korotana, ary ny zavatra kendren'ny devoly hoe rehefa mikorotana ianao tonga de miady nareo mivady de tsisy paika intsony, ho tonga any amin'ny fisarahana, ho tonga any amin'ny gidragidra tanteraka, ho tonga any amin'ny hoe tsy mifampiteny intsony, ary ho tonga any amin'ny divorce. Zay ny kendren'ny devoly indrindra, zay ny kendren'ny devoly. Ianao anefa ny ao am-ponao de zao raha tena zanak'Andriamanitra ianao ary raha tena mpanompon'Andriamanitra ianao de tsy any amin'le hoe isaraka fa any amin'le ahoana ny andaminana azy, ahoana ny fomba andaminana an'ity olany ty, inona ny zavatra tokony ataoko andaminana an'izy ty, ary de izany tompoko ny ilaina ny hoe mangina aloha de mangataka ny fanahy masina, mangataka ny fanahy masina. Ary ny voalohany am'ireny de zao mila takatrao aloha fa matony zanakao manao adalana, matony vadinao manao adalana de marary izy zay, misy aretiny izy zay, misy zavatra mahazo azy izy zay, olona marary izy, mety marary ao amin'ny fony, marary ny sainy, marary ny fanahany, karaha marary izy mahatonga azy manao adalana, mety misotro toka, mety mifoka, tratranao mitsangatsanga, tratranao mampirafy, de ny ao an-tsainao avy hatrany aloha de ny hoe ahoana ny hitsabona azy, ahoana ny hitsabona ny tokantrano, ahoana ny hitsabona ho azy. Raha vo maiky ianao amin'le hoe tonga de hiady higidragidra dia ohatrany hoe olona efa marary izy, marary fanahy, latsaka ao anaty lavaka, latsaka ao anaty dalina, de tonga de ozy izy ianao aloha samy miara milatsaka ato anaty dalina ato, aloha samy mifampigidragidra ato, aloha tena samy mifanapotika ato, de zava-doza zany ry havana, zava-doza zany amin'ny tokantrano. Fa eo ny ilaina ny fanahy masina hoe tompo, manana olana ny vadiko, manana olana ny zanako, inona ny tokony atao, inona ny natonga azy nanao azany, aiza ny mety ho olana, ahoana ny fomba ifampitenenako azy, ahoana ny fomba ifampiresahako azy, inona ny frazy tokony ho teneniko, inona ny teny tokony ho teneniko, ahoana ny fomba, tsy hoe tsy hiteny mihitsy, tsy hoe tsy hiteny, tsy hoe tsy hiteny, fa tsy maintsy miteny, fa tsy maintsy mijery anao ny fomba rehetrarehetra hoe ahoana ny atonga ny zavatra ifampiresahanay mba tsy hanimba zavatra be da be, mba tsy ho tonga ny mifampiteny tokantrano, mba tsy hatonga ny hoe andeha ny zanakao dia andeha any amin'ny adalana hoe aloha hitondra ny entako ry dada sy neny aleo andeha, mba tsy ho tonga ho am'izany de tsy maintsy mandinika lalina, mangataka ny fanahy masina, inona ny fomba hitsaboko azy, ahoana ny fomba hitenenako azy. Ary ny lehibe indrindra am'ireny ry havana malala, ny lehibe indrindra am'ireny dia ny miteny ampitiavana, tsy ndreko tsara, tsy miteny ampahatezerana fa ny miteny ampitiavana. Mampiantso ny zanakao mangina. Misy fotoana za anisan'ny fomba fanaoko mihitsy te rehefa mananatra tanora na mananatra olona, mananatra olona ao anaty adalana na zanaka ara-panana,
mananatra ny akonana dia zava-dehibe ho anahy mihitsy ny hoe ao anatin'ny fotoana mampafalifaly miara misakafo aloha, miara mihinan-kanina aloha, tsy hoe tambatambazana akory fa izarana fitiavana aloha, izarana fitiavana ao anatina fotoana tena hoe calme, ao anatin'ny fotoana tena tony, eo ianao no miteny misy zavatra ohatr'izao tsikaritro, tsy tsara manao an'izany, manimba anao zany, atao mahitsy ohatr'izany, aza manao an'izany tsony. Raha zany ny zavatra ataonao de tena mety fandrika ho anao io, ajanony io fa fakapanao anao, so de tenenina mpitiavana, tsy amin'ny fahatezerana, tsy ao anatin'ny hoe fo miakatrakatra, tsy ao anatin'ny fanahy miakatrakatra, fa tenenina mpitiavana ohatr'izany. Raha mety de ataony amin'ny restaurant, raha tsy mety ividiany pizza kely, ividiany glace kely, de io no manomboka miteny, na ome cadeau kely, na eo anatin'le fotoana somary hitanao hoe tonitony tsara, mampafalifaly tsara, milamindamina tsara, de io ianao no miteny. Zao ny zavatra misy akisery, maninona ny manao azany. Hitako tao amin'ny telefoninao teo, misy an'le vehivavy iny resaka taminao tao, fa maninona manao azany, finona problème se. Raha mety aza manao azany tsofa tsy mahasoa zany, aza miditra am'zany fa manimba zavatra be da be zany. Tsy mora zany ataoko zany, tsy mora zany teneniko aminao zany ny lalana izorana am'zany, akory tsy hoe mora. Ny hoe mahita zavatra tampoka ianao, mahita zavatra mitranga ianao de ampitony ny fonao, amin'ny maha olombelona tsy maintsy miakatrakatra. Nefa tsy le miakatrakatra ny ilaina, tsy le miady no ilaina, fa ny ilaina de le hoe ahoana ny andaminan-draharaha, ahoana ny ampilamina ny olana. De izany ny mahatsara ny hoe rehefa fotoana kalma tsara, za tsy miteny hoe miandrasa ray volana, fa de davy ny fomba ahafahanao mizara fitiavana tsara amin'ny vadinao. Mety omenao bakely izy, mety omenao orokoroka izy, de eo ianao vao miteny aminy misy zavatra ohatr'izao ketsikaritra, misy zavatra ohatr'izao hitako tsy mety, misy zavatra ohatr'izao hitako tamin'ny telefoninao, misy zavatra ohatr'izao hitako ianao tato ato fa niova. Ao anatin'le tena hita hoe ny fampizara fitiavana, ny fampizara tena ao anatin'iny, ianao somary manome cadeau kely azy, ianao avy niantsena de nataonao tsaratsara ny loka dia nomenao azy, ianao somary manome voninkazo kely azy iny, eo ianao no mifampiresaka, eo ianao no miteny. Ao anatin'ny fotony, zany ny mahazava-dehibe ny mpino manana ny fanahy masina, satria raha olona tsy manana ny fanahy masina ianao, tsy possible zany teniko zany, tsy possible zany, ary tsy hoe miezaka ianao anao an'izany, fa tsy vita ny ezaka ataonao zany, tsy vita ny hery maha-olombelona zany, tsy vita ny effort zany, tsy zaka ny fo maha-olombelona ny manao an'izany, fa eo ny ilaina ny fanahy masina. Mangataka hery ianao, mangataka ny fanahy masina ianao, toanao tompo, toanao fanahy masina, jereo fanahy masina, tsy mora ny etrehako an'ity, omeo afa hiten'ny zanako, afa hitako ny zavatra tsy mety ataon'ny zanako, mba tsy hiteny ampahatezerana. Satria manko ry havana, ny zavatra iandrasan'ny devoly rehefa napotika ny zanakao izy, de ianao hiteny ampahatezerana. So veny nataonareo, nareo mba anarana zao tena diso fanantenana anareo de aminao teny mandratra ianao, anao teny mandratra ny zanakao, anao teny mampalahelo ny zanakao, ary zay koa no mety endrasa ny zanakao, iandry an'le teny mampalahelo, iandry an'le teny mpahatezerana, iandry anao androka azy, iandry anao ampatahotra azy, zay koa ny endrasany, de atonga anareo tafasaraka tanteraka, ary atonga ny fiarahanareo gidrakidra tanteraka. Zany no mahatonga na miteny hoe aza miteny ao anaty fahatezerana, aza miteny avy amin'ny fo, fandana miteny amin'ny zavatra nodiniana, averiko,
aza miteny vokatry ny fora amin'ny mafana, aza miteny vokatry ny fombo sendotra, fandana mangataka fitarena de zavatra ny doniana lalina tsara, nojerena lalina tsara, zany no ifampitenenana miaraka amina raisonnement tsara, miaraka amina argument tsara no hitenenanao raha tianao ny andamin zavatra. Zay zavatra ray voalohany. Zavatra iray faharoa de izao, ity tenin'Andriamanitra eto ity manao hoe aza mety hofitana ianareo fa Andriamanitra tsy azo vazivazina fa zay afafin'ny olona nojonjay, fa zay mamafy ho an'ny nofony de hijinja fahasimbana avy amin'ny nofo, fa ary zay mamafy ho an'ny fanahy de hijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Ary aza mba ketraka amin'ny fanaovan-tsoa isika fa amin'ny fotoan'andro no hijinjaitsika raha tsy reraka isika. Izay tenin'Andriamanitra zay. Ny zavatra faharoa teneniko amintsika, ny zavatra ratsy rehetrarehetra tompoko de tsy maintsy midona amin'ny poto. Zay zavatra teneniko aminao zay. Ny zavatra ratsy rehetrarehetra de tsy maintsy mifara amina ratsy. Ny zavatra ratsy rehetrarehetra de tsy maintsy mifara amina fampitehana. Ny zavatra ratsy rehetrarehetra de tsy maintsy mifara amina faharavana. Tsy misy olona nanao zavatra ratsy zany ary namafy zavatra ratsy ary nanao zavatra ratsy ka tsara fiafara. Tsy possible zany. Tsy misy mandrak'izay zany eto ambonin'ity planeta tany ity. Hoe nanao zavatra ratsy izy de mifara tamin'ny zavatra tsara, fa ny ratsy rehetrarehetra de mifara amina fahafatesana. Ny zavatra ratsy rehetrarehetra de mifara amina fampitehana. Raha ohatra ianao zao ohatra nakavady ka nanambady ka tamina ody gasy na tamina ody ratsy ny akanao vadinao de mibeba. Tena mifona amin'Andriamanitra tompo, tena mamelilany eliko fa tena nanao erreur goavana ary nanao adosona goavana. Fa tamina ody fitinina kako an'ity vadiko ty, tamina ody ratsy nakako an'ity vadiko, fa tsy maintsy mifara amina korotana. Tsy maintsy mifara amina korotana ny tantaram-piainanao raha vao ody fitina, ody ratsy, na gasy na vazany nalainao vady ka nalainao tamina ody fity, de mifara amina korotana sy fisarapanambadiana sy fafahambaraka sy korotana mampalahelo. Raha vao ohatra ianao ohatra hoe misy vadin'olona, tokatran'olona ny lamima tsara, tokatran'olona ny lamima tsara ka ozy ianao hoe angalariko ny vadiny, de tsy misy olona netomboka tamin'ny zavatra ratsy zany hoa ka mifara amin'ny zavatra tsara. Ka vadin'olona ny nalainao ka nangalabadin'olona ianao dia nompitenao le tokatran'olona de rava ny tokatran'olona dia lasa vadinao le olona de falerenao manao hoe lasa vadiko ty. De malahelo amlaza aminao. Malahelo amlaza aminao fa tsy ahita filaminanao ianao. Tsy ahita fiadananao ianao fa zavatra raha ihany ndana mibebaka. Mifona. Fa ny zavatra ratsy rehetra tsy maintsy midona amin'ny poto. Ny zavatra ratsy rehetra tsy maintsy mifara amin'ny ratsy. Ary ny zavatra tsara rehetra de tsy maintsy mifara amin'ny zavatra mahafinaritra sy zavatra tsara. Zany zavatra mpahafantariko tsara amintsika zany. Ny ratsy rehetra tsy maintsy mivaly ratsy ary ny tsara rehetra tsy maintsy, zay zavatra afafinao ny voalaza amin'ny Baiboly io nojinjainao. Aza maneho fitahana rozy izy voalaza amin'ny Baiboly io fa zay afafin'ny olona nojinjaina. Ka inona ny tiako atongavana? Raha manao ratsy ianao ny vadinao, nefa ianao manao zavatra tsara aminy, de aza matahotra zany ry havana. Raha tena ara-dalàna ny tokantranonareo mivady, nekena teo anatrehan'Andriamanitra, tsy vadin'olona io nalainao io, tsy nalainao tamina ody fitio, Andriamanitra mindra fo aminao koa na azonao tamina ody fitio na tsaiko aingany amelany eliko ny tompo. Ny tomboka ny tokantranonareo mivady tena hoe tokantrano ara-dalàna, ka nanomboka izy mety nampirafy izy, nanao adalàna ny vadinao, nandeha tamina aratsipana ny vadinao, namadika anao ny vadinao,
de tsisy atahoranao an'izany na nkely akory ary, tsisy atahoranao zany. Mizaha foana ianao manao zavatra tsara ho azy, mamaly foana ianao tsara ho azy, ary aza mamaly faty azy akory. Reo ratsy rehetrarehetra nataon'ireo, reo aratsipana rehetrarehetra nataony ianao reo, reo fivadiana nataony ianao reo, reo fampirafesana sy adalana fampijaliana nataony ianao reo, midona am-poto izy tsy ho ela. Tsy maintsy mifara amina ratsy io, ary mifampiteny io, ary fafambaraky io, raha tsy mibebaka izy, raha tsy mibebaka izy. De tsisy atahoranao zany. Noho izany, tsy anaraka ny ritma ny tokony ataonao hoe nampirafy izy de ampirafy koa ianao, nisofotoka izy de mba hisofotoka koa ianao, de hoe ianao aloha samy atateto, aloha samy mazaka rehefa zay le izy. Manao adalana izy de mba anao adalana koa ianao. Mandandamy volany amin'ny adalana izy de andamy volany amin'ny adalana koa ianao. Tsy fanao zany. Raha zay ny nataonao de ohatrany hoe milatsaka any anaty dalina izy de mbo hilatsaka any koa ianao. Raha zany ny nataonao de ohatrany hoe mihinana maloto izy de mba hihinana maloto koa ianao. Tsy fanao zany. Avelao izy ianao ny ataony, avelao izy ianao ny ataony faratapony. Fa zavatra anankiray ihany ny ataonao, mijoro foana amin'ny sitrapon'Andriamanitra, manova foana ny zavatra tsara. Ary raha tianao ilamy ny tokantrano de aza manaraka ny ritmany. Avelao fotsiny izy aloha andeha any, avelao fotsiny izy aloha andeha any ny zanakao io. Rehefa nananatra azy ianao, zay lazaiko hoe teboka faharoa, satria le tany ambolohany ianao efa nananatra azy, le tambolohany ianao efa niteny azy, le tambolohany ianao efa nanome raisonnement tsara mihitsy, zao ny tokony atao, zao ny tsy tokony atao. Raha mbola mitoy izy am'le adalana, nefa ianao efa nananatra niteny azy tampitiavana, de aza miteny tsony aloha, ndana mivavaka ho azy, ndana mifona ho azy, ndana manao intercession ho an'ny vady aman-janakao, vonjeo izy tompo mamelany elony. De niteny roa ampitiavana ianao, nitelo ampitiavana ianao, tsy nanaiky izy de avelao foana izy andeha am'izay. Avelao izy andeha, fa tsy maintsy midofitra izy eo aloha kely eo. Tsy maintsy midofitra izy eo aloha kely eo, tsy maintsy midofitra izy eo aloha kely eo. Zay ny mahatsara an'le hoe aza manaraka ny ritmany ianao, fa mijoro foana amin'ny sitrapon'Andriamanitra, manova foana zavatra tsara, mijoro foana am'izay voalazan'ny Baiboly, satria amin'ny fotoana izy midona de tsy maintsy hijery izy hoe ino ny tena azo aty, aiza ny tany alehako, de tsy maintsy ho tadidiny any ianao avy eo hoe any zay mama, any zay neny, any zay ny ray aman-dreniko, any le vady tia, any le vady miandry ahy. Rehefa diso lalana izy, fa tsy misy an'izany ho aho hoe zay foana zavatra teneko anareo hoe mitoy manao ratsy izy de mitoy manao ratsy izy de tsisy fiafarana izy fa de mitoy nanao ratsy hatramin'ny farany izy de iny izy fandrehare de mpandresy izy de non, tsisy an'izany. Tsisy olona mpanao ratsy mpandresy zany eto ambonin'ity planeta tanty, indrindraindrindra ianao olona mivavaka, indrindraindrindra ianao tena mpanompon'Andriamanitra. Tsy avelan'Andriamanitra anao ratsy ianao zany ny olona, nefa ianao mivavaka, ny vady aman-janakao. Fa mila manana faharetany ianao, mila manana faharetany ianao, satria ho avy ny ray volana mandeha amin'ny lalany ihany izy, ho avy ny 2 volana mandeha amin'ny lalana. Aza miteny azy tsony, aza milady aminy, aza mifamaly aminy, mitondra mambavaka ny ataonao, de miandry an'izay fotoana zay ianao, fa tsy maintsy midofitra izy. Tsy maintsy, tsisy fomba zany. Io ane lazaiko anareo fa na de zany ohatra zao ny mpanao ratsy rehetrarehetra ne zany, mpanao ratsy rehetrarehetra. Raha ohatra izao samy jiola ry zalahy, de ohatrany hoe miray saina izy androany, fa miray saina fa jerenao arina kely eo izy, ifampiapangy izy, ifampiapangy reo jiola reo. Itsy ny tena lehibe anay, itsy ny tena atodonikotriky, de tsy maintsy ifamely any reo avy eo, arina kely eo. Jereo nge reny naman-dratsy talohany eo, de na ianao reny manana expérience zany, reny le ankizy vavy namanao taloha tany am-pianarana,
tany ampianarana reny ankizy lahy taloha tany ampianarana niara nanao ratsy taminareo reny niara gafigafy niara nanao adalany reny aizy reny zao nareo ary avy eo ihany mifandona de mifandofotra de misaraka zany angizy io reny le ankizy vavy niara nanao adalana niara mamonjy boîte de nuit mamonjy soirée niaraka taminao tany amin'ny 10 taona lasa tany Madagasikara reny aizy reny zao lasa niafaranareo lasa pirafy nareo taty orina lasa pirafy tsy maintsy midofotra zany foana reny raha von'ny olona zany manao ratsy de tsy maharitra zany reo de miady reo fa tsisy hoe mpisorotoko zany de miara misorotoko nandritra ny 10 taona de mifakaty 10 taona de fokarongonina nandritra ny 5 taona de fa tsy maintsy mifara aminahady foana reny raha von'ny olona samy manao ratsy samy mpanao ratsy de mifara aminahady foana reny tsy maharitra zany reny tsisy ratsy maharitra zany noho zany mila miandry ianao zay fotoana zay hoe tompo araky zany tenin'ny pasteur zany de angina de miandry ile fotoana io ka mahafinaritra am'le izy rehefa tsy nilady taminy ianao rehefa tsy nananganady taminy ianao nanao tsara tamin'ny foana ianao nanao soa tamin'ny foana ianao tsy mahita tsony izy hoe iza ny olona ndray azy aiza ny lalana le tsy hitany tsony hoe iza ny olona afaka anampy azy de tsy maintsy ianao ntodiany sainy hoe tsisy mahavita na akoatra ny vadiko tsisy mahavita na akoatra ny ray aman-dreniko ary am'izay fotoana zay izy de mora ny hoe noho ny mianatra ao mora ny to manao azy ivavaka mora ny enony ny fampianaranao sy ny fananaranao de ho moramora ny tona azy ivavaka zany mila takatsika tsara zany fa raha vao ohatra hoe nanao adalana izy ka tonga ianao de nananganady de loranga samy ianao ny adalana de tonga de séparation ny faran'izay tsy maintsy séparation hoe tonga de fa satria anao nanangana hevitra za tsy mataty an'izao fa rehefa zao de samy zao any ianao de za ty de fa rava ny baolina ka ino moa fa de fa rava ny baolina fa raha mbola tianao ny tokantranonao tianao ny akonanao tianao ny vadinao tianao ny zanakao de avy anao izy zotra foana am'le ratsy ataony fa ianao mezaha foana manaraka azy hoe anao sitrapon'Andriamanitra ho tsara fanahy aminy za tsy miteny hoe manambitamby azy za tsy miteny hoe ilelaka ny faladiany fa za miteny aminao fotsiny hoe aza manao ratsy mijoro foana ary miandrasany zay fotoana teneniko zay hoe ho avy zay fotoan'izay de teny aminao izy hoe inona ny tokony ataoko ho avy zay fotoan'izay teny aminao izy hoe tapidalakaleha ho avy zay fotoan'izay teny aminao izy hoe verevitra tanteraka ho avy zay fotoan'izay teny aminao izy hoe tena inona ny tokony ataoko de eo ianao ny manoro hevitra azy eo ianao ny manoro lalana azy eo ianao no miteny aminy zao ny tokony atao eo ianao ny manoro an Jesosy fa io zavatra tsara ataonao io zay na tonga baiboly eto amin'ny Galatiana toko 4:5 ozy izy 5 ary aza mba ketraka amin'ny fanaovan-tsoa isika fa amin'ny fotoan'andro no hijinjatsika raha tsy reraka isika amin'ny fotoan'andro no hijinjatsika aza ketraka amin'ny fanaovan-tsoa aza mieritreritra anao ratsy ny vadinao raha nanao ratsy ianao izy aza mieritreritra anao ratsy ny zanakao na nanao ratsy ianao izy aza mieritreritra maly ratsy ny olona raha nanao ratsy ianao izy fa ozy izy ny teny tompo aza ketraka amin'ny fanaovan-tsoa fa amin'ny fotoan'andro no hijinjatsika raha tsy reraka isika izy fotoana ianao hijinja reny zavatra tsara nafafinao reny tsy maintsy hojinjainao reny mitondra fahasoavanao anao reny ary hitondra fitahinao anao reny noho zany ny ampahirezako atsika hoe raha tojotsika am'ireny olana raha tokantrano tojo ianao am'ireny hoe vady maditra tojo ianao amin'ny hoe zanako pasitera tsy hitako tsony zay anaovana azy de reo zavatra anankiroa reny atoroko anao voalohany aloha aza miteny vokatry ny fo hoe miteny apatezerana de iady tandremy fa fakapana zany fa mangina aloha ny atao de mitedava fotoana tsara point tsara mihitsy occasion tsara hoe kalkalma tsara misy fifankatiavana tsara
mety vidiananao pizza kely izy vidiananao cadeau kely izy de eo enao no miteny azy misy zavatra ohatr'izao hoe de mananatra ianao miteny ampitiavana ianao manitsy ampitiavana ianao miteny ianao indray mandeha indroa raha be indrindra intelo ampy zay raha tsy mety miova izy fanotelony de avy aloha izy andeha amin'ny lalany raha vao miteny lava koa ianao miteny isaky mihetsika de tsy manova olona zany manko ny ereurantsika isaky ny mamy mivadinao de miteny foana ianao isaky ny mamy mivadinao de miteny ianao de isanandro ianao miteny de mivazavaza de tezitra de mivazavaza de tezitra de mivazavaza de ny afarany vorondolo zadakoloso ny vadinao vorondolo zadakoloso ny zanakao izy ny zanakao zay indray raha bofy zay indray raha mama nareo nefa nanonareo fa zay ve de tena tsy avelanary de fa vorondolo tsy raha intsony ny teninao fa efa fatany hoe iteny ray ianao de lasa tsisy valeur mitenena intelo raha be indrindra ampitiavana ary mananatra ampitiavana rehefa tsy mety hitsy izy amin'ny fanoteliny iny de avelao anoy any adalany de aza miteny tsony fa mivavao azy fa fotoana fo eo orina kelyn'izay izy tsy maintsy midofotra aveliko tsy possible io tsy maintsy midofotra io ny ratsy rehetra tsy maintsy mifara amin'ny ratsy ary ny zay afafin'ny olona ny tsy maintsy hojinjainy raha vao mamafy fahotany izy de tsy maintsy mijinja araka zany fa tsisy an'izany hoe namafy adalany izy de ny atsara fiafarabe fa arina tsisy an'izany tsy possible zany hoe nandeha ny ranampirafy sy mijangajanga tany izy de enao navelany teo de nariny teo nareo vady aman-janany de izy nananany tany de ny lasa nafinaritra be ny fiainany tsy possible zany ny mahapossible an'izay fotsiny de zao ny mahapossible azy de enao nitovy tarigetra tamin'ny aloha fampigidrigidra sy ady eto de lasa ny fampigidragidra tao nareo de niady de mahazo tombony izy am'izay fa raha izy manao ratsy ianao manao tsara miandro foana ianao de mivavaka ho azy de mitady ny fomba ianao ahoana ny amaliko fity azy ahoana ny amonjeko azy ahoana ny amaliko zavatra tsara azy tsy hanao ratsy azy mihitsy ana de miteneniko aminao ry havana fa tsy misy ratsy maharesy zavatra tsara zany eto ambonin'ny tany tsy misy aizina maharesy fahazavana zany tsy possible zany tsy misy aizina maharesy fahazavana tsy misy devoly maharesy an'Andriamanitra zany fa fotoana fo eo orinany io miova izy satria hidofotra miova izy satria ho tapidalakale miova izy satria tsisy nininazony atao ntsony any ambadika any miova izy satria ho samborin'ny polisy izy de ao amin'ny violon de ao izy vao hitsakotsako ny nenina de andinika izy hoe tao marina ihany ny zavatra ny teneninao miova izy satria ho tratry ny karazana aretina miova izy satria hivadian'io le rafivavinao izy na rafilanao de tsy maintsy iova izy iova izy satria ho lany ny vola ipelatanana ohatran'le zanakadala tsy maintsy iova izy satria ny adalana rehetrarehetra de fitaka daholo ny adalana rehetra fitaka ary misy fetrany fa ny fijoroana fahamarina sy ny sitrapon'Andriamanitra ny maritra mandrakizay noho izany enrafo zay fotoana zay ary rehefa miverina izy de aza latsaina fa atoroy azy ny lalana tokony alehany andao hivavaka hoe Andriamanitra ny afaka anampy anao anatin'ny adalana hoe Andriamanitra no afaka anangana anao ndray hoe zay ny ataonao de ilamina ny tokantranonao mambole foana fitiavana ao atokantrano mambole foana filaminana aza manaraka indrindrandrindra nareo mivady ka niteraka ka ampisehonao hitany zanakao ny hoe niady nareo mivady de nikorotany nareo mivady de mifamaly nareo mivady aza mampiana zanaka zany mihitsy ary aza mifamaly eo masony zanakareo raha misy zavatra tsy hitovizanareo hevitra ary ka tokony hifanazavana mafimafy de any amin'ny hevitra manokana any amin'ny efa tsy hitany zanakao tsisy nizaniza mare any nareo no mifampiteny mafimafy kely raha ilaina fa atao vitany zanakao fa inao tsy mahay miady mamboly zavatra any amin'ny zanakao ianao mamboly fitiavana any amin'ny zanakao mamboly filaminana aza ampisehoana mihitsy tena eto masony zanaka eto no hiteny ratsy de aminao mahivava de higidragidra de ame teny marary tsy fanao zany
arovy mihitsy ny vavanao satria tsy vitany hoe miaro ny fifankatiavana reo mivady ianao fa tokony hiaro ny zanakao koa ianao mba tonga ny zanakao rapitso ondray andro any ho voaro ny zanakao ho voaro ny akonanao tsy ho tafalatsaka ao anaty adalana. Ny tompony hitatsika ndo mba hivavaka tsika ho an'ny tokantranonao ary eto mba hitary-bavaka ho anao vavaka tokony ataonao amin'ny vadinao vavaka intercession vavaka fifonana ho an'ny akonanao ho an'ny zanakao raha mety arao zao vavaka zao arao zao Jesosy io misaotranao afaty ahy ianao misaotranao afa mandray ahy ianao mamela ny eloko tompo misy fotoana nanao erreur misy fotoana Jesosy nanao adosoana misy zavatra tsy mety ataoko indraindray eo amin'ny tokantranoko misy fotoana ny teny ampahatezerana tsy ny teny tapisainana tsy namaolana tao anatin'ny fitarian'ny fanahy masina fa ny teny tapahatezerana mamindra fo amiko tompo no ny adosoana vitako tany aloha no rehefa hotana vitako tany aloha dia angatahako famela-keloko avy aminao zany. Eto Jesosy dia mangataka famindra-po aminao ihany koa ho an'ny vady aman-janako ho an'ny vady aman-janako hitanao ny adosoany ny vady aman-janako mamelany elony tompo Jesosy aza vela nisy ratsy mihitsy ny akonako na inona fahotana izy ireo na inona eloko avitany na inona faratsy nataony eo anatrehako dia mamela ny elony atompo aza velanao ratsy azy Jesosy vonjeo reo akonako reo ianao no amonjy an'izy ireo ianao no ampitsahatra ny ratsy fanaony ianao ny anakana ny lalany ratsiny ianao ny anakana ny lalany ratsiny amindra fo aminy ianao tompo ravako ny asan'ny devoly mamatotra ny akonako ireo devoly mitondra fahotana eo amin'ny akonako ravako amin'ny anaran'i Jesosy zany poteko amin'ny anaran'i Jesosy zany vonjeo Jesosy ny akonako vonjeo ny vady aman-janako vonjeo ny tokantranoko ataovy misy filaminana ao anatin'ny tokantranoko ataovy misy fifaliana sy fiadanam-po ao anatin'ny tokantranoko misy sotra tompo amen. Tiako ianao raha mba hivavaka amin'izao fotoan'izao dia ao anatin'ny minitra 2 minitra eo raha ela indrindra mivavah ho an'ny akonanao mivavah ianao mihitsy no mivavaka mivavah dia angatao famindra-pon'ny tompo dia angatao ny filaminana sy fiadanam-po raha vao ny herin'ny maizina sy ny ozina rehetrarehetra samy mivavaka ndreto izay tompo mifampivavaka izay amin'izao fotoana izao ndreto izay tompo mivavaka ho an'ny akonana mivavaka ho an'ny tokantrano ndreto izay Jesosy mivavaka ho an'ny isam-pianakaviana mamelany eriko ay mamindra fo amin'reto fianakaviana amin'ny akonana ninninina mety ho adalana na fitsangajangana na toka na rongony na devoly fitiavatena atao tokantrano ireo problema arabola mahatonga korotana favetavetana ao tokantrano herin'ny maizina ao tokantrano mamelany eriko Jesosy mamelany akonanay mamindra fo amin'ny vady aman-janaka mety misy miondro mania amin'izy ireo manao ratsy eo tokantranao mitady ny fomba isarahana igidragidrany alava mamboly korotana atao tokantrano mamboly alahelo mamboly problème mamelany eloko izy ireo tompo mamindra fo amin'ny akonanay mamindra fo amin'ny akonanay ravana ny asana devoly ravana ny herin'ny maizina mitondra korotana ravana ny herin'ny devoly mitondra fisarahana ravana ny devoly mitondra fanakorontanana amin'ny tokantrano ty amin'ny anaran'i Jesosy ravo zany fa mivavaka izay tompo amin'izao fotoana izao atsangano iray izao tokantrano izao atsangano iray izao tokantrano izao
izy fiadanam-po, izy filamina-tsaina, izy fifaliana amty tokantranona ty, ho anjakan'ny fahamarinana, anjakan'ny sitraponao, izy programanao hitoetra tompo am'izao tokantrano zao, iverina am'lony ny fifankatiavana, ho tahinao ny akonana amin'ny anaran' Jesosy. Amen. Eny havana va de saisay ny fotoana atsika teto tsara ny manamarika fa rapitso zany eto Paris aty Frantsa, rapitso alarobia sy alakamisy amin'ny 10 ora maraina hatramin'ny 4 ora hariva, de mandray olona ny tenako, mandray olona etsy amin'ny toerana etsy amin'ny 19 rue de Stalingrad, 19 rue de Stalingrad Arcueil, à 94 110 Arcueil misy ny toerana io. Zay fotsiny tadinao 19 rue de Stalingrad, zay fotsiny ataonao amin'ny GPS de fa tonga eo enao izany. Tsy avenue fa rue. Zay zany ndraindray vao fitaky tsika ny am'le anina. Raha ohatra anao ka mila ny telefônina koa dia azonao raisina kely ty telefôny ty 0758 84 84 46, 0758 84 de mbola 84 ihany 46 ny farany. Apitao am'ireny havanao aty a Frantsa aty reny aty a Paris izay fotoana zay. Amin'ny sabotsy ho avy zao moa le 1er juillet dia misy fotoam-bavaka lehibe ho an'ny akonana, vavaka ho an'ny akonana zay ho ataotsika etsy indray etsy amin'ny La Courneuve, etsy amin'ny 102 rue de la Convention, 102 rue de la Convention, La Courneuve zany misy ny fotoana io sabotsy, tsy etsy amin'ny fandraisak'olona rapitso zany fa ery amin'ny 102 rue de la Convention, 93 120 La Courneuve. Sabotsy amin'ny 6 ora maraina zay fotoam-bavaka. Amin'ny sabotsy mba hivavaka ho an'ny akona amitsika, ho an'ny fianakaviana eto Paris eto. Ho tahin'Andriamanitra azonao partagena tsara ny fandaratsika ary apitaina amin'ireny havana indrindrindrindra aty Europa, aty ivelany. Ho tahin'Andriamanitra tsika rehetra nanaraka hatrany a Dubai, hatrany tany Arabo rehetra, hatrany Koweït sy ny rehetrarehetra. Ho fian'ny fahasoavantsika hatraty Madagasikara veloma tompoko.